ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. ina no iarabanantsika tratrity rahatsinainy fa folony volana novambra ity ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana tany Efesosy, nosoratan'ny anjely tany Efesosy zany. Hitantsika ao am-boky Apokalipsy toko faharoa, Apokalipsy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy, izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao lazay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenin'ny apôstôly kanto tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao, koa tsaro izay nitoerinao fony tsy mbola lafo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao, halanao ny asa Nikolaita izay hala kokoa. Izay manatsofa no kiziaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina izay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra. Iray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Fofolo andininy dia andeha zahantsika hanaovana parafrasy indray na ataontsika isan'andininy fanazavana azy. Soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy, izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Izay no andininy voalohany. Ny hevitra andininy voalohany ity dia milaza an'i Jesosy izay ao anatin'ny fahefany, Jesosy ao amin'ny toeram-boninahiny, Jesosy izay eny an-tanany ankavanana miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana. Ilay kintana fito dia tsy afa-tsy koa fa misary na maneho ireo fiangonana fito tany Azia Minora izay nanoratana ity Apokalipsy toko faharoa sy toko fahatelo ity. Hoe miazona ny kintana fito eny am-pelantanana dia izao milaza hoe izy no miazona ny fiainan'ny fiangonana. Jesosy no miazona ny fiainan'ny fiangonana. Ireo fiangonana ireo dia izao fiangonana misy mahana ny fahalemena tahaka ny fiangonana atao Efesosy eto, tahaka ny fiangonana ny Pergamozy, tahaka ny fiangonana tany Laodikia, misy manana ny fahalemena ireo. Misy kosa manana ny fahendreny sy ny fahatsorany tahaka ny fiangonana tany Smirna na dia atao hoe tahaka ny fiangonana tany Filadelfia. Fa izao ny tompony miazona ny fiangonana. Na inona fahendrena, na inona mety ho fahalemen'ny fiangonana dia asehon'ny tompo fa aza ny fiangonana. Izy ny miazona azy. Ary Jesosy manao hoe ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana, tsy vitany hoe miazona ny fiainan'ny fiangonana ihany izy, fa akaiky ny fony, izany hoe fitaovana eo am-pelantanany, dikany hoe ankavanana dia milaza fitaovana ampiasainy, fitaovana eo am-pelantanan'i Jesosy na tenan'i Jesosy mihitsy moa zany fiangonana ampiasainy mba hitory ny filazantsara, mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena fito. Dika le fanaovan-jiro volamena fito dia lay io le teniny hatrany amin'ny bokin'ny Exodosy io izay milaza ny fanatrehan'Andriamanitra. Le fanaovan-jiro volamena fito milaza ny fanatrehan'Andriamanitra, milaza ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary dia Jesosy zany eo no asehon'ny bokin'ny Apokalipsy fa miazona ny fiangonana ho amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, miazona ny fiangonana ao anatin'ny hery sy ny fahefan'izy Andriamanitra. Andininy faharoa, fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tenin'ny apôstôly kanto tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Jesosy eto no mitodika amin'ny fiangonana tany Efesosy. Ary dia izy manao hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao. Jesosy dia mandinika ny fiainan'ny fiangonana. Ary tsy vitany hoe mandinika ny fiainan'ny fiangonana izy, fa mandanja azy.
izy no mahafantatra na inona fihetsiky ny fiangonana na inona toetra ny fiangonana de Jesosy ihany no manana mizana andanjana ny asan'ny fiangonana ka miteny manao hoe fantatro ny asanao. Jesosy mahafantatra ny asan'ny fiangonana ary izy ko no mampahery ny fiangonana. Miteny manao hoe fantatro mihitsy, izy no mandanja, fantatro ny fikelezanao aina, fantatro ny faharetanao, fantatro ny tsy fahazakanao ny mpanao ratsy. Hitan'i Jesosy ny fiaretan'ny fiangonana, hitan'i Jesosy ny fikelezanaina ny fiangonana, hitan'i Jesosy ny tsy fahazakan'ny fiangonana, ny fampianaran-diso isan-karazany. Fiangonana zay eo ambany mason'i Jesosy. Mitrehitra zany ny fiangonana manao hoe tsy hitan'i Jesosy, tsy afantatra Jesosy ny fiainam-piangonana. Ary dia asehony manao hoe le fiangonana atao Efesosy zany io. Izy manao hoe enao dia mizaha toetra ireo zay milaza ny tenany apôstôly kanjo tsy izy. Asan'ny fiangonana koa ny mamantatra ny izy amin'ny tsy izy. Be dia be ny karazana fampianaran-diso aty amin'ity zao tontolo zao ty. Be dia be ny karazana mpampianarana mandalo aty amin'ity zao tontolo zao ty, ary mety be dia be koa aza ny karazana mpampianatra sandoka ity amin'ity zao tontolo zao ty. Adidin'ny fiangonana ny mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra ka manala na manavaka ny fampianarana izy amin'ny tsy izy. Hoe ty tsy izy ka tokony tsy atao ato anatin'ny fiangonana. Eto zany Jesosy de mitodika any amin'ny Efesosy, mitodika atsika aty amin'ny fiangonana, aty amintsika fiangonana manao hoe ilaitsika ny manavaka ny izy amin'ny tsy izy. Ilaitsika ny manavaka ny fampianarana marina amin'ny fampianarana diso. Ilaitsika koa ny manavaka ny mpamina ny sandoka, ny apôstôly sandoka amin'ny tena apôstôly. Ary dia asan'ny fiangonana zany. Fiangonana mijoro vavolombelona, fiangonana tsy manao fiainana mandeha ho azy fa mila mahay manavaka tsara ny izy amin'ny tsy izy. Zay mahatonga ny tompo eto miteny fantatro ny asanao fa ianao dia nahay nanavaka tsara ny izy amin'ny tsy izy. Andeny ny fahatelo, ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Jesosy koa eto mbola mitodika amin'ny fiangonana. Fiangonana izay teneniny hoe manana faharetana. Asehon'i Jesosy fa tsy hoe fiangonana akory, fiainam-piangonana akory de mety sy milamina foana, fa mandrakariva ny fiainam-piangonana de mandalo fanenjehana, mandrakariva ny fiainam-piangonana de mandalo zavatsarotra, mandrakariva ny fiainam-piangonana de mandalo fangirifirina. De hoy Jesosy amin'ny kristianina atao Efesosy, na tamin'ny fiangonana atao Efesosy, fantatro tsara ny asanao, fa tsy vitany hoe miezaka mihazona ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra ianao, manavaka ny apôstôly amin'ny tsy tena izy, de izao fantatro koa fa miaritra ianao amin'izany, ary tsy reraka ianao, tsy reraka. Le afaka malala ny fiangonana tiany Jesosy hita de fiangonana miaritra noho ny anaran'ny Kristy, fiangonana miaritra noho ny anaran'i Jesosy, fiangonana tsy mivadika, mpino tsy mivadika, kristianina tsy mivadika na inona amafin'ny fanenjehana sy ny zavatsarotra, sady indrindra tsy reraka. De ny fahaefatra, kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Eo Jesosy zany de mitodika amin'ilay toetra n'ilay fiangonana. Izy manao hoe mantsy fiangonana atao Efesosy, mananteny aminao aho, zany hoe manana zavatra ahitsy ao anatin'ny fiangonana Jesosy. Jesosy ihany no manana koa zay solomaso ahitsy ao anatin'ny fiangonana zay. Jesosy rehefa mijery ny fiangonana na mijery ny fiainana kristianina de zao tsy mijery azy amin'ny solomason'ny fitiavana te handokandoka ihany, manana solomaso, mijery azy amin'ny solomason'ny fampaherezana Jesosy, mijery azy amin'ny solomaso fankasitrahana, hoe mila kasitrahana ao anatin'ny avizanana, ao anatin'ny tebiteby, ary mankasitraka ny faharetana sy ny fiaretan'ny fiangonana Jesosy. Saingy zao Jesosy koa manitsy ny fiangonana, mitaiza ny fiangonana. Hatria mahatonga azy miteny hoe mananteny aminao aho, dikany teny hoe mananteny de zao tsy hoe manakolazaina ihany fa mananatra anao aho, manana zavatra ahitsy aminao sy amboarina aminao aho. Dikany hoe Jesosy manitsy ny fiangonana de zao satria tiany, satria iray amin'ireo kintana fito eny am-pelantanana, satria fitaovam-piasan'ny am-pelantanana de zao manam-pitiavana azy Jesosy ka te hanitsy azy. De hoy izy manao hoe inona moa ny fahalemen'ny fiangonana tany Efesosy teto? Niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao.
niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Fantatry ny Efesianina tsara, midika fantatry ny fiangonana tany Efesosy tsara midika teny hoe fitiavana voalohany. Tany Efesosy any dia nisy tepolo-tsampy be deaibe nisy nidianina ny Efesianina. Fantatry ny Efesianina tsara rehefa miteny hoe fitiavana voalohany. Ny dikany hoe fitiavana voalohany de zao ilay volom-pitiavana, lay fombola tsy lavo. De zay mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe niala tam'lay volom-pitiavanao ianao de Jesoa, de Andriamanitra. Niala tamin'iny ianao. Jesoa de mitaky fitiavana, mitohy mitiavana maharitra, fitiavana tsy miova avy amin'ny fiangonana Jesoa eto. Andiny 5 koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo de mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy zany de ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Jesoa eto de mitodika manokana amin'ny fiangonana mba ibebahany fiangonana, iverenany fiangonana ao amindray. Iverenany fiangonana ao amindray. Ny antsony Jesoa amin'ny fiangonana de fibebahana. Ny antsony Jesoa amin'ny fiangonana de fiverenana amin'ilay fitiavana voalohany, zany fiverenana amin'Andriamanitra. Satria niala tamin'Andriamanitra amin'ny ankabeazan'ireo kristianina atao Efesosy ka nanompo sampy. Niala tamin'Andriamanitra ireo fiangonana atao Efesosy ka nanompo Andriamanitra tsy izy. Niala tamin'Andriamanitra ireo mpanompon'Andriamanitra maro tao Efesosy ka nanaraka apôstôly tsy izy. Nanaraka fampianarana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Jesoa eto manao antso manao hoe miverena ao amindray. Verena am'ilay fitiavana voalohany, am'ilay hafanampo amin'ny fanompona an'Andriamanitra fa tsy ny fanompona ny sampy tsy akory. Andiny 6 dia hoy izy kanefa izao ny toetranao, halanao ny asan'ny Nikolaita zay ala kokoa. Nikolaita de tsy afa-tsy akory fa avy amin'ny fampianaran'ny Nikola lay diakona hitantsika nalaza tamin'ny taonjato voalohany, dia izay nampianatra zavatra diso, ity olona ity ary tao anatin'ny zany fampianarana zavatra diso zany dia fampifangarom-pivavahana, ny syncrétisme, fampifangarom-pivavahana. Zay dia isan'ny nampiavaka ny Nikolaita. Ary dia eto Jesoa de mananatra mihitsy ny kristianina atao Efesosy, manao hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany anao. Saingy zao fantatro koa anefa lay fiezahanao hiazona ny finoana. Andiny 7 zay manatsofinao ankizy zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana zay mandresy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Tsarotsika tsara fa ny hazonaina dia lay hazona tsy navelany ho an'ny olombelona any amin'ny Genesis 3. Nesorona tao amin'ny hazo tao amin'ny sahedena ny olona tsy hihinana lay hazonaina. Rehefa avy nanota ny olona dia nesorona tao amin'ny sahedena rehefa avy nihinana lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, satria tao amin'ny sahedena nisy hazo anankiroa, de ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay tsy azony hoanina sy ny hazonaina. Dia ny hazonaina moa tsy tsy nondrarana loatra, tsy nondrarana, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy no nondrarana. Saingy no hoan'ny olombelona lay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia hoy ny tompo manao hoe sory ao amin'ny sahedena izy ndro de hinanany lay hazonaina. Ny dikany hazonaina de zao azony fahavelomana mandrakizay. Ary dia raha ohatra ka no hoan'ny olombelona io hazonaina io nefa efa avy hinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy de velona mandrakizay tao anatin'ny fahotana. Raha ohatra ka efa avy nihinana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy no nihinana ny hazonaina de zao velona mandrakizay tao anatin'ny fahotana izy de sanatria laza-devoly. Fa ny antony nanesoran'Andriamanitra azy tao amin'ny sahedena tsy hinanana ny hazonaina de zao mba ahatonga azy ho velona manapetra ka handraisany mandrakizay ao aorianan'izay indray. De eto amin'ity bokyny Apokalipsy ity raha toko fa 2:7 de hoe avela zay maresy no avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina. Zany hoe lasa ananan'ny olona, ananan'ny mpino sy fiangonana fahafahana ny mihinana le hazonaina rehefa avy naresy izy. Ny dikan'io de zao izay mandresy dia omena fahavelomana mandrakizay. Zay ny dikan'io andiny hoe zay maresy de avelako hinana ny hazo amin'ny hazonaina zay amin'ny paradisa n'Andriamanitra. Zany hoe izay maresy, izay mitoetra tamin'ny finoana, izay tsy nanompo sampy, izay tsy nivadika tamin'Andriamanitra,
izay niverina tam'ilay fitiavana voalohany, io hoy ny tompo de avelako hinana ny azonaina, zany hoe velona mandrakizay, iaina mandrakizay ao am'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Zavatra telo lehibe ary na mitinana ity mofonaina anio ity afaka mirao reo andininy fito reo, zavatra telo lehibe de zao: Andriamanitra tia ny fiangonany sy mihazona azy, ary Andriamanitra tia ny fiangonany sy mihazona azy. Tsy mahazona tena ny fiangonana fa Jesoa mihazona azy. Toko atsika zany ao anatin'ny fizantoetra, Jesoa mihazona ny fiainantsika, Jesoa mitahiry atsika, Jesoa momba atsika. Fa ny faharoa zay asehony ity andininy ity de zao: mitaona ny fiangonana ametra-panontaniana ny amin'ny fanolora-tena isan'andro Jesoa. Tsy hoe rehefa eo am-pelantanan'ny tompo dia tsy mila mandiny-tena, fa eo am-pelantanan'ny tompo ny fiangonana efa tao amin'ny handiny tena, tao amin'ny amantatra ny tenany, tao amin'ny ibebaka, tao amin'ny iavao isan'andro. Mampatsiaro ny tenin'ilay any amin'ny taonjato fito amby ny folo hoe ny fiangonana réformé dia fiangonana miavao isan'andro. Ny fiangonana efa noavaozina de zao fiangonana miavao isan'andro. Ary ny kristianina noavaoziny tompo de kristianina miavao isan'andro. Zay mahatonga azy mampametra-panontaniana ny amin'ny fitiavana voalohany. Ary ny fahatelo zay hevim-panahy lehibe amin'ny tendininy ity de zao: ny faharetatsika, ny fifikiratsika amin'ny finoana sy ny asa fanompoana de mahatonga atsika manana fanantenana ary ampanantenain'ny tompo kosa fiainana mandrakizay. Le afako engany ho tehiriziny tompo ambany fahasoavany hatrany isika araka ny toky efa nomeny atsika. Ny hafany amintsika de zao: ny toerantsika amin'ny fitiavana voalohany, ny iverenantsika ho amin'ny mandrakariva ary indrindra ny atroka itsika, fa mampandresy atsika sy mihazona atsika Jesoa. Ivavaksika tompo am'zoronao zay noho ny amin'ny soratra masina izay maneho aminay ny toky fa ianao ny mandanja ny asanay, ianao mandinika anay, mamantatra anay, manitsy sy mitaiza anay, manome toky sy manome fiainana mandrakizay ho anay. Manomboka ny herinandro tompo, sotra noho ny tompo nandromenao anay. De manahaka zany herinandro vaovao zany eo am-pelantananao zahay, herinandro ahitana fifaliana, herinandro ahitana fahombiazana, herinandro iarahanay aminao amin'ny fanompona amin'ny fiainana isan'andro. Aza mamela anay iriry fa manafihery anay ianao sy fiadanam-po. Afaka manokana zay tompo ho an'ireo havanay tsy salama, ho an'ireo havanay manana olana, ho an'ireo havanay manana ady am-panahy, ho an'ireo havanay zay miandrandra fanasitranana aminao na ny eto ny anapitany ranomasina ny amin'isa tokantrano tsirairay. Trotronay ambavaka Jesoa am'izao herinandro vaovao zao, samy ho tahinao amin-dranao fo. Dia tahio ny tanindrazanay zay tianay sady tianao, ho tanindrazanay ambany fahasoavanao manam-py ianao, ny vahoaka malagasy isa-tokantrano, ny tompony ndraikitra, ny mpitondra, ny mpanabe, ny mpitondra fivavahana, trotronay ambavaka re am'izao vanim-potoana sarotra izao, samy ahefa, samy ajoro vavolombelona, samy andeha araka ny sitraponao ambany trony ny tanindrazanay amin'ny fahatahorananao ary indrindra ny tronay amin'ny fanelezana ny filazantsaranao. Misaotra Jesoa. Amen.